Faly miarahaba anareo indray ary tonga eto amin'ity vidéo antsika vaovao ity ho antsika rehetra izay manao création na contenu dia anisan'ny zavatra ilaina ireto anankitelo resahako anareo ireto. Tonga dia lasantsika ary. Amin'izao fotoana izao moa zany rehefa manao création na contenu dia ny resaka vidéo zany no tena tian'ny algorithme. Zany hoe rehefa manao zavatra ianao zany dia tsara manao publication ohatra raha atao amin'ny Facebook ianao, na tsara koa manao publication ana sary rehefa any amin'ny Instagram ianao, fa ny tena zavatra ilaina indrindra ary ny tena ironan'ny plateforme rehetra zany amin'izao dia ny resaka vidéo. Raha nahita ohatra ianao dia ohatr'izany zao ny mampalaza ny TikTok izay tena nanana succès tena ambony be mihitsy amin'izao fotoana izao noho izay fanaovana vidéo fohy izay. Reto ary misy zavatra anankitelo afaka ampiasainao mba anaovanao vidéo anao raha ohatra hoe efa nanokatra page ianao na nanokatra chaîne YouTube ianao na koa manao vidéo izay tsy resaka trend amin'ny TikTok fa vidéo tahaka an'izao ataoko izao dia ireto ary ny zavatra anankitelo mila anananao anatin'izany. Lasa aritsika. Voalohany ao anatin'izany mila manana saina aloha zany ianao izay efa nanantsika rehetra zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany mila fantatrao aloha hoe inona ny zavatra tianao atao, mila mifidy niche ianao zany, mety ohatra hoe resaka beauté, mety resaka mampihomehy na resaka film tsy fantatritsika zany, na ohatra hoe resaka fampianarana na koa izay niche tadiavinao rehetra dia mila mahay an'izay zavatra tianao atao izay ianao zany ary mila tiavinao ilay satria ianao dia hamoaka zavatra be da be momba an'io niche anao io. Anjaranao zany no mifidy an'izay arak'izay mampety anao. Mila manana ianao telefaonina, ny telefaonina zany izay ampiasaintsika rehetra afaka anaovana vidéo. Rehefa manao vidéo amin'iny ianao zany dia misy logiciel izay azo ampiarahana aminazy anaovanao ny montagenao izay antsoina hoe CapCut. Io asehoko anareo io ilay izy. Io CapCut ihany dia efa ampy ahavitanao vidéo be da be. Izay efa fampiasan'ny olona be da be amin'izao fotoana izao moa izy io ary tena izany tsy misy hoe vola aloso ohatr'izany fa tena gratuit. Dia manarak'izay ary fahatelo farany fanananao Canva izay azo jerena amina application na amin'ny site internet koa dia afaka ampiasainao anatin'izany. Io Canva io zany dia afaka anaovana miniature izay manintona tsara amin'ny mason'olona sy izay titrage rehetra ilaina ao anatin'izany. Raha ohatra hoe mbola lalindalina kely ary ianao anatin'ilay Canva dia tena mahavita hatramin'ny manao an'izay zavatra vitavitan'ny Photoshop izay efa malaza be moa zany. Io fa vidéo zao no tena mandeha rehefa ao anatin'ny tambazotra ianao manaraka an'izay tsika raha mba te handroso ao anatin'ny création de contenu. Dia arabaina ianao zany fa manomboka androany ianao dia efa afaka manomboka manao création na contenu tsy mila zavatra be da be fa izay anananao dia atombohy eo amin'izay. Dia izay, mazoto daholo.